Vaovao farany androany 13 marsa 2024 dia ny fivadian'ny Trump tanteraka. Miandry sarahany izy zao mitady lalana ivoahana izy fa tsy tafavoakany le ady. Ny gedzain'ny iranianina tsy afaka nikofoka tsony de tsy afaka maka tsy afaka mininina de itady ifamprara. Baraka tsy sotr'izany, baraka tsy sotr'izany ianao milaza fa vitaiko tsakitsakitsaky io excursion io potehako efa tsisy nininina tsony aho sosososony fa zao itady ifamprara satria maly izy nametraka ultimatum hoe raha tsy sokafanareo io Detroit d'Ormuz io hozy Donald Trump de potehinay centrale électrique ny lisany tsy ara électricité tsony lisany fa omenay tsy haiko izy tena 220 ora na 7 ora fa ny zavatra sura de inona moa zany valiny iranianina hoe kitiala ny centrale électrique na io fa de potehinay ny inona moa zany usine mpamadika rano any amin'ny golfe rehetra any. Tsy anana rano tsony zany ny Arabie Saoudite, ny Koweït, Irak, ny Bahrain de zay no tenin'ny izy moa ny iranianina indray no mametraka hoe mikitiany io angelahy. Zay aloha le olona le Donald Trump le miseho mafy be cowboy potehako zay matanjaka ny tontolo zao nefa Iran afaka mitena azy mikitiany io angelahy hitatsika anazy. I Donald Trump nametraka ultimatum hoe afaka zao ora karaha tsy sokafa lesany io do inona moa zany Detroit d'Ormuz io de petahany lesany. Zay napetraka Donald Trump tsy afaka firy minitra koa de namaly iranianina hoe mikitiany io hitany lana azy. De tsy vitany hoe potehanay ny inona moa zany ny usine de salage moa tsy adiditsy azoko mihitsy le sale le fanodinana le ranomasina o ranomamy azotrona de potehinay tsy vitany potehinay fa mbola potehina koa zay intérêt américain rehetrarehetra manodidina amin'ny ino moa zany golfe Persique iny de en plus am'zany inona moa zalahy teo potehinay ny zavatra anankiray hoe potehinay koa ny hoe potehinay de zao zany fandehany io matahotra ny zareo any inona moa zany Emirates, matahotra ny Qatar, matahotra ny Koweït amin'ny hoe tapahany rano inona moa zany ny rano. De jerevinareo zany ny zavatra hoe mahenjana l'iranianina manana capacité izy afaka manapotika an'io. Zany hoe Donald Trump zany na ny israelianina zany tsy afaka asakana azy mihitsy tsy anapotika an'io. Zany midika fa tsy vitandrila ny ady hoe potehinay iranianina de potika tsy manana capacité militaire tsony. Zay ny gestiavany Donald Trump sy Benjamin Netanyahu hoe tsy manana capacité tsony fa tena malemy tanteraka nefa zao izy menace hoe atao mikitiany io lisany. De ny intérêt américain rehetrarehetra de mbola nametraka koa ary ny iranianina hoe zao ny teny amin'ireo pays du golfe rehetrarehetra zao hoe roi faty miala amin'ny lisany eo ny base américaine miaraka amin'ny ambassade rehetrarehetra roi faty eo fa ilany angany lesany ny iranianina zao menace. De zava-mitranga de ireo le arabo reo zany no miresaka amin'ny Donald Trump hoe taibety tadiavo hevitra zay da la merde zay fa ahondra. De Donald Trump da la merde zany de voatery ny baboka izy satria be de be pression mahazo azy ny opinion publique américaine tsisy d'accord amin'intsony amin'ny guerre io izy nampanatena guerre fohy kely ihany nefa de nitsoka anaty fotaka tafasitrika anaty tay Donald Trump am'izao fa ro maraka an'izany ny prix ny énergie eran'izao tontolo zao miakatra de
tsy ho zakany Donald Trump io satria ny pression internationale zany eo dôlodôlodôlo miandra azy koa ny inona moa zany ny élection afaka tehaniko foana iny hoe atsoatsy ho avy élection de indrindraindrindra fa ny dépense amin'io guerre io mandany amina milliard isanandro io de tsy zakany tratrany Donald Trump tsony tamin'ny voalohany de potehanay fa ny iranianina fetsy bloqueny tsy micapitule mihitsy izy de ilany lany vola la hoaizy eo la ary zay fa napetraky ny iraniana hatramin'ny voalohany mihitsy hoe zay nge mahazakatra amin'ny farany zay fa terre guerre la mahazakatra amin'ny farany zay na 6 mois zay manana capacité de Donald Trump zany tsy manana capacité tsony zao tsy manam-bola ho lagnina tsony satria ny pombany Donald Trump le maga na ao anatin'ny inona moa zany républicain efa mitabataba amin'ireo hoe iny ty atao lahy ty isavatra tsy voafehy lahy atao lafatany indrindrandrindra fa ny démocrate de eo zany Donald Trump zany de manome tsiny rehetrarehetra ny démocrate zao de miantoko io zareo sy ny israélianina satria ny israélianina tsy miaranje ny israélianina mihitsy hoe ajanona am'zao le guerre de rehefa Donald Trump tsy afaka amin'olo le guerre tsony fa resta teraka de baraka be izy io zany menace olona hoe mena an'zao ory lesany réglé io de valin'ny olona hoe zao de milaza ndray Donald Trump fa hoe zay tena zay ny négociation tafaresaka amin'ny olona ambony be ao Iran ao mitovitovy ino zany mitovitovy fomba fijery zay mety ilaminy zavatra zao valin'ny iranianina laingany zany afa baraka be Donald Trump laingany zany zay tsy négocier amin'isany zany tuizotra amin'ny farany raha mavity la raha lehilahy la tuizotra amin'ny farany fa zay tsy négocier zany fa mandainy Donald Trump zay ny fandehan'izy eo de na tiany Donald Trump la tsy tiany tsy maintsy mijanona izy amin'ny guerre io fa tsy vitany io zany tsy naresy izy zany miresy am'izao sura daholo